Tsabaka upako moa izy iny. Zay foana ny anjareo ny ST lasa nivelany Rina Rakotomanga de tokony ny olona rehetrarehetra zay victime manao plainte alefa saty amin'any dossier de ataotsika plainte de ataotsika plainte pénale de cour international la mihitsiny angatahantsika amizay tsy afaka de toute façon tsy afaka mamoramora fotsiny iny satria nangalatra teto problème Hermad izy problème be de be ny Rina Rakotomanga. Donc nous en tout cas il faut qu'on soit vigilant et tika diaspora any andafy les rêves daholo ny dossier an'iny koa de porter vers la plainte iny de tsy avelamainy. Zavatra hitako plan d'action anjareo réforme cosmétique tsy réforme de fondation totale izy nefa zay hoe nangatahantsika ny gensia hoe lutte contre la pauvreté hoe miady amin'ny fantrana de miady amin'ny kolikoly de mila fangarahara. Voilà. Fangarahara. Voilà. Donc nous on veut la transparence dans tous les ministères, c'est-à-dire il faut que ça commence. Tu vas dire maintenant quand j'allais faire la boule ça du haut de la chaîne jusqu'au plus bas de la chaîne là administrative si bien tout ça va ma méthode pour ma carte d'identité ou à voir na ma méthode pour ma acte de naissance mais ça va ça enfin au Kenya et tout connu normalement avec c'est gratuit sauf le passeport c'est vraiment tout là para autre CNI l'acte de naissance en tout cas la en fait quand tu il faut pénaga na pénaga awana na pénaga na mako sasa wewa yana chane pénaga aussi ni en fait PDP ni rafle tout nous télé l'éducation du système éducatif c'est tout c'est pas serré ni en fait il y a plein de choses ni élections il se met serré la gagne ça ma tout charré une élection présidentielle là à one à 200 à one compte de campagne soyez du la personne tout le monde va les gars 100 millions d'euros 150 millions d'euros la personne ina a injananandi sebao 5 milliards na makuta ni ula timana kula bitanza Halo. Mana wan? Merhaba, Topko. Merhaba Top. Yan Topko. Merhaba, Bayi. Salama Topko. Kita no. Dado tuwe tanda tuwe manu tanda sekarang kaino. Asal saya tanda mana tuwe. Bola cici resa kawe. Cuma na yiz jet pembola resa kawe. Ciram kantana am puana am sisi dana na manara. Temos que problema está na tua da tua mana que não tem uma parceira da tena da outra para na sua dona de tem na tamde que está na teu e tu a vez o sabe mas vai para de maneira de rever outra transo a semana que não vem que mana lá tão preta que não pode ver que estão para resolver o problema com graças de disciplina ou na tele não foi como o sabe não dá para fazer que tem kan tikitiniana aloina ta ko kanyam ni ko ta ma feminista ulati ini tena na puken do file tena do wona tukunya ten kapo wani tampa chawana do yerna tukumo wana pana te ini pandakana puro so mitime ise bulla na moka jadi zanamye karatasi ni bwan jet passport ni bwan na jana takanakan ini tena tanggang bulan dan materi matunggal dia bawa kemanuan tu saya ikutnya tak jadi ramah kurai sebewa tam sapu itu tukunya kita dan dia berpura kita nagon namu kali senam empat turun baru pada mula recta apa jadi telepon bola di kontrak jual awalnya secara permanen itu natunggal baru tak perintah kan yang premis teman dia pemerintah tak apa itu Role pacita tanpando road possible nanti to katam brinova avion nanti anan rula road ini deve tukuna tina landamati ne aeroport tana panjego passport evan sota pedege zay zany ny aéroport ka ye fampitandremana lehibe de lehibe ny nataon'le namatsika teo hoe fotoanan'ny mpanao raha-masabomanga tokoa zao lefa mihevitra hoe tafita ny tolona
de raha masabomanga moa de fantatrao amin'izay hoe avana raha misy patsaka mpitolona raha misy hoanina fotoanan'izao a de tsara mihitsy tsika mailo tena mailo zay le lalatsaina ho an'ny tolona tsy anandratana olona na vondron'olona na tokona salan'izany so de lasany ny ady hevitra fa hoe amoahana ny firenena ao anatin'ny aiza mainka amin'izany metrahana sorodalana zay marina hita ny teneranam-bahoaka eo ihany efa misy antso vonona ndray ho ampidiritsika izy miaraba tompoko salama miaraba vono azavady tompoko moa ve azavady atrecticien io contre ny chéri tino chez QMM hoe azo rectifiena contrat azo ka reny moa zany le misy an'le loi LGM le loi sur les grandes mines tsika moa ny tokony arena ka angamo de misy tsika ny tokony arena fa ndraindray misy contrat tena contrat nampiremby sy mpambabo mihitsy de ekena ary zay mbola merimberenako ety any mamovan'io jirama io ianareo mpiasa ao anatin'ny jirama koa mbola mety mitily ny ohatran'ny lazainy ty namatsika ty teo ny azy moa zany de ny ary amin'ny sérita QMM fa ny ao anatin'ny jirama koa re olona fa sao de hoe manarina ko masinina be no mivoaka aveo moa de hoe misy bolao tsy ampika nefa nle ao anatiny mihitsy ny tena misy efa tena eny ary raisina ny antso manaraka ary miaraba tompoko miaraba salama tompoko mahagaga mihitsy am'le tany voaloha zany a tsy hoe etiketiny be araka le fomba fitenin'ny tanora zay ohatrany hoe le ministra sy le fanjakana zany de gaga ndray zany zay am'izao hoe tafavoaka le rinara kotranga de le ministra vola zany le hoe tena hoe tena fametrahana an'ireo entitra ahoana zany na tafavoaka an'ireo de ohatrany hoe kivy ndray zany zay am'izao za manokana aloha hoe tena anao azy ve tsika sa hoe ahoana sa hoe goragora le izy fa tena ohatrany tena kivy zay mba hevitra ka ny atitany sy ny fitsarana sy ny prime ministre zao no mety afaka mamaly an'izany taratasy avy any amin'ny Bianco moa zany na tonga an'le amoahana ny ST de ministère ny intérieur no mamoaka anay zay aloha zany ny fandehan'ny fipetraky ny fandraisana ny fanapahan-kevitra le fahatongava zay ve mety nisy fahatarana satria le ministre mbola satria taorian'ny fandrendrena nisy n'ilay hoe fa tsy nahateto toerana n'le olona le anankiray moa zany efa tamin'ny herinandro nefa lasa le ministre ny finance fa le anankiray tamin'ny talata ny andron'ny namoahana ny gouvernement raisina aloha ty antso manaraka ty miaraba tompoko verina kely ary aloha zala miala tindrina par rapport à zavatra nambarany any raha tena ke mahatokana isinareo fa hoe fanindraindana tompona hota hoe fa fatsikatsika eo amin'ny tavoaka zafo famira valomana de zaho a manao very hoe hoaveriny raha valomana inona moa zany no raha masavomanga am'zany raha masavomanga zany zaka fa de ty ary mpanao politika hoe anao politika ary ny politika hoe tadavana toerana tinao na tinao de zay ny asa mpanao politika ka inona moa zany fotana mafantana hoe fotana mafantana zany zava-tambara zany tsy tiavatany zany zany hoe inona ny idiran'ny raha mato miandra zava-mara tsy amin'izany zavatra lazaiko zany fa ny anao zany ohatrany hoe efa ho lafy raha loatra amin'izay rahazahono seza tamin'ny zany efa akalana de efa tonga anao par rapport ny zavatra nambarany andravena papatsimoana zavamira valomana ay natonga nanentana any atokotimo hoe ahita tombony tamin'izany atokotimo zany zay averinay raha valomana ary ny atokotimo hitady fanjakany eny anao zay mbola tsy propagande zao tolom-bahoaka zao ka anaty tolom-bahoaka tsy misy mifandrivo-damba zany aloha tsy misy an'izany mifandrivo-damba zany aloha fa zay atotosa ny fikonan-dom-pirenena ny atao ahatonga ny fanovana vomafitsika raha mbola iverina ihany amin'ny fifanandrinana zay tsy namokatra ninina tanatin'ny 9 ambe 10 taona
kanefa ny raha voatolom-bahoaka enina ambe folo andro fotsiny de nitondra fanovana ka tsy verin-dalana am'izany agnambotsika hoe atao adin'ireo lefa mpifanandrin'ireo foana raha ny sitrapon'ny frantsa raha ny sitrapon'ny sadeky dia adina ankolafy no eto amitsika ka de reo akolafy reo mandana ami'ray latabatra mandana amin'ny fampizara zay le fampitandremana ataoko hoe rehefa ohatran'ny afatahotra ohatrany io ny olona ka malalaka afaka miteny de mipoitra am'izay raha masabomanga satria tsy misy riska tsony tsy misy gagazo tsony fa de mpanararoatra no mipoitra tsy manonona anao fa amin'ny akapobeny jereo mifandehan'ny firenetsika fa zay zao ny dingana misy atsika de mila mailo tsika momba an'izay ao ny atso manaraka indray rehefa voninao izy ny teknisianna mandroso ary manao any miarabe voalohany aloha miarabany vahiny raha batoboko ny tena marina raha ny fijery koa zay torivitra ihany de adivitra ataotsika ohatrany adivitra mandivitra le tolo lefa vita fa za amiko mba manaranaraka vaovao hena jereviny ataony Ibrahim Traoré tokony izany nataony alefa tofilo ahidika mihitsy aloha tsy zany zany hoe tsy miaraka amin'ny Frantsa tsika de mitsy afaka zany zany apofo amiko raha misy olona miteny hoe tsy miaraka amin'ny Frantsa tsika de mitsy afaka betsaka mbola betsaka ny farasisa amin'ny Frantsa eto mbola betsaka na izany hoe any amin'ny aéroport lasa olona mahazo isy teny lasa mivoaka be maninona moa zao andeha mantomany radio eny tsy endrena amin'ny fananana azy tsy amin'ny rariny teto tsy miarana le matovy raha vatomanga fa raha vatomanga ny tena indrena be fa ihany hoe misy andro radio eny lasa nisy dingabatrapatra betsaka nefa ny oloneta nisy minisitra teto manana tany be vetivety tsy gouvernera teto vetivety de joalajoala izany zavatra tokoa atao ny tiako tenenina torevitra hoana le matofilo izany rehefa izany fa lasa miembo tsika raha izany ny adevitra soka toko ena hoe mety sary afaka mitovina hoe Ibrahim Traoré satria ny sary teto Madagasikara raha fijeriko aloha mizotra makany amin'le hoe mitady reconnaissance aloha tsika ao anatin'ilay hoe diplomasia ny géopolitique sy ny sisa nitary somary kopisoroka kely ihany hoe idinay aloha ny firenenay aty ny lalana hitanay fa mety de somary mety hoe misy ampivahiny ny asa kely fa raha fijerena ny faneho-kevitra ataontsika hoe reo mpiara-miobonantoka sy reo firenena manana fifandraisana amintsika Maurice zao raha ny filazan'ny prime ministre mauriciana de tsy coup d'état io fa révolte populaire raha ilory zay maly ihany koa de mifandimby ohatra ny raisin'ny prime ministre teny ny solitena amin'ny banque sy firenena de vonona ny asa sy le zavatra mety ilaina volona européenne zay hoe misolitena firenena fito amby roapolo zay isan'ny mpamatsy vola atsika daholo zany rehetrarehetra zany mety tsy de lavitra n'izany tsony ngamba le resaka hoe reconnaissance fa mety tsy lazainy fafa fotsiny fa raha ataontsika hoe ny fihetsika zay ataon'izy ireo de efa mizotra makany amin'izany fa zay le fotsiny izy hoe isika ity zany anao inona moa zany efa voaresaka mbava ihany hoe zao fa hoe tena mizotra mandeha makany amin'izay ve tsika izy le asa sy le dignina sy le famaritana rehetra le atao amin'ny fotoana ohatran'izao no mameantoka tsara ny olona zany ao anatin'izy tsy mivoana amin'ny zay na hoe mivoana amin'ny fa araka nambara teo hoe mbola misy ny mpaneho hevitra no ny azy tsy mbola misinta zany ao anatin'ny izy ireo na teo amin'le tsika hoe fanendrena olona na teo amin'le hoe mety tsy nahazo toerana koa ny sasany angamba aloha satria mieritreritra ny antony betsaka ny antony ohatra azo de hoe tsy nahazo toerana andao raisina ny antso manaraka aloha miaraba tompoko allo manao ne salama miarabany vahiny salama tompoko zavatra maika zany zao eto amin'ity fireneny ity de voalohany indrindra aloha tsy zao de jirama io no mila lazainao teo tokony tapahana daholo ny contrat rehetrarehetra natao tamin'ny taloha anjaran'ny fanjakana no miteny hoe firy ny puissance installé firy ny puissance omenareo io puissance omenareo io teneny ny vidiny de rehefa hiditra ny fanjakana de tsara tsy hiditra ny fanjakana de tsara fa tsy tsika indray no te hanamboatra ny groupeny zareo rehefa tsimbatra zareo io zany tena aingana mila aingana mihitsy io fa raha vaovao mivoaka any amin'ny tambazotra any mitovy amin'ny budget ny fanjakana malagasy miposy ny jirama zay fanavadika io pomme de trésor zany tena mampatahotra be zany inona ana anankiray
sotranao monsieur Ravelson Constant zay ny mainka fa rehefa tsy ataon'ny fanjakana maty zay a mampieritreritra izy faharoa manarakaraka an'izany zao a roa idolidolo ny mpiasen'ny vato sy amin'ny seranana anosy be reo ny tena passoir reo soloy ny gendarme soloy ny douanier soloy ny team police fa raha vo tsy atao an'izany io fa mbola ndrindrindrina misy an'le société amaranty mo mampany firablema io e zay zany tokony atao voalohany any teo zay farafaratsy nanao zay a mba mitony le vahoaka aiza nisy olona vehivavy nanao taimbava ohatran'ireny tamin'ny télévision anankiray de aveo tapitapiko lasa hoe tafapritaka nefa sany laza hoe katao aratsahanareo gadrainy fa raha za tsy ao anatin'io feonambe pirenena io a de ahitinareo eto Madagasikara oranga zavatra mampatahotra zany fahatelo raha mbola mahatatatra zao a ataovy na citoyen frantsay aza ny président de ataovy ny extradition saotra tompoko ie zavatra telo moa ndresahany teo zany hoe roa ihany reo fa le zavatra telo a tena avy de le hoe le urgence daholo mihitsy hoe le zavatra tsy misy atakandro zay aloha fa eo koa le hoe fitazomana ny ahoana moa zany ny ahafahana miaina ara-dalàna koa mbola eo koa raha ny teteza mita daholo zany misy antso manaraka re miaraba tompoko manao ane salama tompoko miaraba vahiny miaraba nya ohatran'izao fijeriko azy raha tena marina ve fatafapolisaka titireo am'izany fa mbola manana an'le rasa mangaika lalina be mihitsy nde toke de mafia teto hoe mbola sarotra mihitsy ny andafona an'izany de averity any le teniko hoe fanadiovana aloha fa tsy rafitra fanadiovana aloha de verrouillage zay ny anankiray de mila mafy mihitsy zany reo amin'ny fitondrana zao somary tiany ty mena ianao monsieur Ravelson mianao ka ianao ohatran'ny misy ataky kely zay foana ty amin'ny victime ay mahafantatra anao tsara raha mahafantatra ny tsaranao tsara tao fa aza atao ohatr'izay le analyse aza atao ataky personnel na ohatr'izany fa velao ny rehetra anao a de velao andeha ny adihevitra tsisy raha tsy nataony anga io miazy angambongamba ny anisan'ny hoe fitantanana tsara dito ka aza atao ohatr'izay le izy fa manjary lasa ohatrany hoe alahilona iny tsy fantatro fa loatsika mba malalaka tsara be fomba fijery fa io ihany na voatsika io fanakina kely sy tonga lavitra io fa rehefa mety de mety rehefa tsy mety de tsy mety rehefa ara-dalàna de ara-dalàna rehefa tsy ara-dalàna de ara-dalàna malalaka tsara zay ny am'izao fotoana sotra tompoko momba n'le hoe fanaovana ny refondation ihany ange ny resakitsika eto e zany ministère d'État amin'ny refondation zany a de zany a ho mpiambina zany a rehefa ry am'le afaka roa taona hoe sombirioka ny fandehanan'le fanjakana arakarak'izay voafidy eo fa izao tsika aloha de mbola mampiteny hatrany amin'ny fokotany hatrany amin'ny toerana fanabeazana fijabona isangy io efa manomboka amin'ny teny io e mampiteny ny olona tsika izao a hahatafavoaka an'le hoe inona tsara moa le hoe manova rafitra rovaina manahoana zay ny ataotsika aloha zao ka mavesatra be a sady ohatran'ny avany ambony midina ve le refondation zay ny fantaniana apetraka eto e ka ty manovoateny amin'le izy mialatsiny afa tsy inona raha no tenenina faharoan'izay a tsika kosa tsy zao tsono mihitsy ny fotoana hanaovana an'le hoe mahatokia fotsiny ihany e tsy zao tsony mandritry ny fotoana hely tsika nandeha tam'izay a zao ny vokany ka iny zany ny mialatsiny raha ohatra mararirary ny sasany le zavatra efa voninao ndray ny antso manaraka nianatra miaraba tompoko salama e salama e miaraba mba tsaika misy efitra kely tompoko eny ary esika reo fondation misy tsika zao de ohatra miefitra hoe mba hoe ngamba miainga tokony any am'le paharany zavatra rehetra misy tsika aloha e zany paharany zavatra rehetra mitodika any aminy misy aloha zava-dehibe fa tsy hevitolombelona de tietsika lavetra
hitatsika fa io zavatra mitranga misy am'izao fotoana zao inke efa voalahatra efa vitany taminany hatramin'ny elo io e isaky ny fitoana folo teny hoe dia misy zavatra mitranga foana anatin'ny fely raha mbola tsy manaraka ny fitondran'Andriamanitra mpitondra sy ny vahoaka mazava ho azy mahatonga ny fanotanitsika hoe fa maninona miverimberina ny zavatra ohatran'izao izay ny antony satria tsika mihitsy manalavitra an'ilay bary ka dia mino fa mba afatra mba alefa izay eo ny FPCM marina izany atsika rehetrarehetra amin'ny maha-olombelona tsika mihitsy ny tokony hiverina aloha efa miverina tsika dia tonga amin'ilay hoe famatra ny firenena izay manajeo-Andriamanitra tady famarinana tsika fiza moa ilay famarinana tady lalana andehanana any tsika fiza moa ilay marina zany ka kitako mihitsy mbola dia tavina koatran'izay fa fikira raiso izy dia zay tafity io tsika manatona tsika ny firenena rehetra zay fotsiny avoninahitra ao an'Andriamanitra tompoko sotra tompoko dia efa maheno an'izany kolonely moa fa de mety mametraka izy zany zao hoe iadikevitra ny amin'le la izy te mety zany angamba le tianao ambary io mety tsy tena nlazainy tao anaty le vombolany resan zay fa mety fivavahana kristianina moa le tena teneniteneny teo fa maheno an'izay ny kolonely dia efa zava-dehibe maheno an'izay koa ny ray aman-dreny ara-panahy zay tena nahazo ny tombo-pahasoavana ahafahana manetsika atsika mizotra ho amin'izany a dia ao zay efa misy andro fonina indray reo mbaty koa miaraba tompoko miarabe tapaka izy mbola afaka miverina reo raha ohatra ka vonina eto any amin'izany tena zava-dehibe amin'le fototra-iorenan'le ataontsika hoe fanorenan'le république manaraka io zany satria fa resahana foana moa zany fa ny amin'ny constitution inona ahoana ny fampifehezana andreo androm-panjakana zay mijoro ao anatin'izany ny amin'ny lalam-pifidianana efa mandeha zao ny zara hevitra any amin'ny fifidianana zay ho avy sisy ndao aloha raisina ndray ianao miaraba tompoko manao ane salama tompoko salama tompoko miaraba ny vahiny salama tompoko nisy mivehivavy androany eny tompoko mahino anao zay mba te hanosy-kevitra anolo-kevitra fotsiny zany hoe le izy zany olona mihitsy ny tena mila mandray fanapahan-kevitra fa tsy le rafitra zany aloha io na ny rafitra am'izao na ny teo aloha zany na zao entiny teteza misy zao tsy ny rafitra ny ratsy fa ty resaka kolokolo sy corruption ty ny tena mila resena mihitsy dia zany hoe zay tratra rehetra anaty kolikoly dia gadraina dia raha le mpitondra koa ny ametrahana avo manomboka herinandrony tsy ampy herinandrony zay mijoro ny gouvernement dia miteny rehetra dia aiza ary ny fomba iasany zay ayahany rehetrarehetra io no entiny aiza ny fomba iasan'le mpitondra moa zany fa ny toe-tsaintsika gasy mihitsy ny mila miova dia nareo amin'ireny tony hainao manjery tony koa ndraindray manao hevitra sady mampiditra amin'ny mamoaka ndraindray lasa manosoro dia izy zay fa mirasoa tompoko zay raha tia anova zany dia mila miova aloha fa le izy koa aloha hoe za mety manana tombony ihany le mpitondra tarihan'ity colonel Mikael ty hoe raha tia amin'ny fiandohan'ny fitantanana dia efa mivoaka daholo le zavatra rehetra mba ahafahany mba efa ohatrany hoe manitsy zany raha ohatra ny tena izy fa tsy hoe efa mandeha zay le izy hoe efa mieritreritra izy zany fa raha voaty dia efa zao no miandry azy raha ohatra ka mivoana ao anatin'izay misy fomba fiasa tena tsy maintsy safiditsika satria voafetra roa taona le izy ary roa volana le fijerena ny famindrany tsirairay avy misy fomba fiasa tsy afaka miala amin'izay tsika hoe masaka avy hatrany ary azo atolotra zava amin'ny vahoaka ny tanjona isaky ministera hiteo hoe mizotra makamin'le eritreretintsika ave tonga dia mibaribarika io ny tety andro izorana makamin'izay satria 4 volana nge zany ny 2 volana zany hoe 2 volana sisa dia mba mazava tsara ny tety andro makamin'izay inona le kendrena dia hoe tafavoaka atsika malagasy tenerana vita tenerana ny fomba ifampitondrantsika eto mba hialana amin'izay fanjakany Andrenjoely Manjaka afovoan'ny tany zay miaraba tompoko salama tompoko salama verina